Tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika tsirairay avy androany dia mitondra ny lohateny hoe anisan'ny hovonjena ve aho, petraka ny fanontaniana amiko sy aminao amin'izao andro farany izao. Dia isika iray vavaka amin'izao fotoana izao ngataka ny osotra avy amin'i Jesosy ho amiko sy ho aminao izay mandray izao teny izao sy izaho mizara izao teny izao, mba samy andraisa sahaza ao atsika tsirairay avy. Jesosy eo mbola misaotra ny anaranao zahay noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao famindramponao nomenao hery sy tanjaka tombonandro fofinaina. Koa mila ny fanainao masina Jesosy eo fantatra efa hita ianao fa mbola tsy hainainy tsy hangataka ny anaranao. Tonga soa ianao fanay masinao, tonga soa manatrea anay. Koa omeo anay izay sahaza ao anay androany amin'ny teninao Tompo. Omeo anay fo mahay mandray izany teny izany, foloana kaka hitomboana sy hitoerana izany teninao izany ao anatinay tsirairay avy. Satria araka ny voalaza ny soratra masina fa ny teninao dia ho fanamboarana ho fanitsiana izay diso ary ho fampianarana anay koa sy ho fampahirezana ary ho fanasitranana anay. Koa androany Jesosy io omeo anay izay rehetra ilainay, hainao ameny ny banga amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao. Koa ianao no hanendry ny lelako anambara sy ampita izany teninao izany Jesosy io, ka hanamboatra ny fony tsirairay avy izay mandray sy miaino ary mandray izany teninao izany Tompo, ho voninahitry ny anaranao. Misaotra anao zahay Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta no ivavanay. Misaotra Jesosy. Dia ovakitsika avy hatrany ny boky ny Lioka toko 7:7-20 manomboka vakiana ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny anankiray taminy, tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, Jesosy izany, misy ese miditra amin'ny varavarana eto ianareo, fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka manety ny varavarana, ary ianareo mijanona ny alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe, tompoko, tompoko, voay izahay. Amaly izy ka hanao aminareo hoe tsy fantatro navitaiza ianareo. Ary amin'izany ianareo dia manao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay. Ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy teny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro navitaiza ianareo, miala amiko ianareo mpanao meloka. Any no isy ny fikitroana sy ny fitomaniana sy ny fikitroan'ify. Raha mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ny mpaminany rehetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka ny velany, ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana, avy any avaratra sy ny avy any atsimo, ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary indro misy ny any aoriana ho aloha ary ny aloha ho aoriana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina ho zaraina amintsika tsirairay avy ahafahantsika misaintsaina sy mandinika ny tenantsika. Aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra, aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra misy ahy, aiza ho aiza ny famonjena izay noraisiko aho eny an-dalana viasa efa niala. Mbola mizotra manatratra izany tanjona dia ny fiainana mandrakizay izany viasa, aiza ny toerana misy ahy ankehitriny. Terahina Jesosy, tsy hankanavaka io na ho an'ny mpitory, na ho an'ny hitoriana, na ny mandre, na iza ianao mandre izao afatra izao. Dia ho azy ho anao izany teny izany. Apetra ao aminao, apetrako amin'ny tenako izany.
fanontaniana izany anisany novonjena ve aho tsy ny any ivelany hoe resako fa ianao zay atao anatiny, ianao zay mahalala an' Jesosy Kristy, ianao zay efa bivita batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ianao zay efa nandray ny fanahy masina na eo an-dalam-pitadiavana ny fandraisany fanahy masina. De raina Jesosy miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra androany, aoka andinika ny tenantsika isika fa izay ny voalaza ny soratra masina eto, voalaza ny lohateny eto hoe anisany novonjena ve aho. Miverimberina zany teny zany fa ilaiko zany ary ilainao matoa averin'Andriamanitra eto, matoa averin'ny fanahy masina eto ho fampatsiahivana ianao. Mety efa henonao matetika zany, mety efa isan'andro ianao mandre an'izany, mety enao mihitsy nefa nitory an'izany teny zany, fa androany ampatsiahivana antsika tsirairay avy. Nde isika andiny tena fizany no ilaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mandiny tena aho, mandiny tena ianao, fa ho ka tsy ho mpitazana isika ka ho pitsikeran'ny sasany dia ho lasa mpanamary tena na hoe manandra tena, fa ho ka apetrako amiko ny fanontaniana hoe aiza ny famonjena aho ho anisany ve aho. Raha azonao atao avereno vakiana le soratra masina zay novakitsika teo, afaka averimberinao dia apetrao aminao zao fanontaniana zao. De raina Jesosy jerentsika any amin'ny bokin'ny Salamo 7:30 andiny 1 ka hatramin'ny 7 vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova efa nandinika ianao ka nalala ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fijangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra, fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova De raina Jesosy mijery antsika Jesosy amin'izao fotoana izao, aiza ny famonjena izay efa noraisinao ianao, izaho sy ianao. Mandinika izy, mahalala izy, mahalala ny toetro izy, mahalala ny fitsangako izy, mahalala ny fipetrako izy. Izay rehetra atao anatin'ny foko dia fantatry Jesosy, dia apetrao aminao koa izany teny izany. Aiza inona ny mbola misakana ny famonjena tsy ho raisinao. Efa nanandrana ny famonjena ianao kanefa tsy ho voavontsy. Aiza ny toeran'izay tsy voavontsy? Any amin'ny elo afo, fitomaniana, fikitroanify. De raina Jesosy, aoka mba tsy ho tonga amiko an'izany, tsy ho tonga aminao an'izany, fa ho fampatsiahivana antsika tsirairay avy, mamoa azy ianao ny tenin'Andriamanitra androany. Sao dia varimbariana ianao, variana amin'izao fiainana izao, amin'ny filana maro samihafa, amin'ny adi-piainana andavanandro. Faozaisan'ny soratra masina hoe katsaho aloha ny fanjakako sy ny fanamarinako dia hanampy ho anao zany rehetrarehetra izany. Raha tena mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra isika, miezaka mitady ny fanjakan'Andriamanitra isika, izany akory tsy midika fa hoe ndehananao mivavaka dia mikatonao an-trano dia tsy mandeha miasa ianao fa miandry an'i Jesosy hamonjy ianao ao. Fa Jesosy milaza araka ny voasoratra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia ao ianao mipetra-potsiny miandry an'i Jesosy, hitondra fanatitra, hitondra fitahiana, hitondra vary, gonim-bary sy vola be amin'ny kitapo, aterinao anatin'ny tokantranonao, dia ao ianao mivavaka fa miandry ny fanjakan'Andriamanitra ho avy. Tsy izany. Fa isika tsirairay avy mitakian'i Jesosy sady miasa tahaka ny tamin'ny andron'ny Nehemia. Nanangany mandany Jeriko izy, mandany Jerosalema azafady. Sady mianamboatra izy, sady miasa izy no mitana fiadina ny tanany ilany miasa, sady miambina izy zany tsy matory. Ary raha tenenina koa zany le miambina hoe tsy matory dia iny ianao fa miaritory amin'ny alina, mivavaka foana mandraparay ny andro, tonga ny ora fiasana dia atory ianao any ampiasana, dia be desin'ny mpampiasa foana dia voaroka amin'ny asa. Dia leo ianao tsy te hiasa fa hipetraka ao trano, dia inona ny andoavanao ofatrano sy ny haninao haninao. Dia raina Jesosy, mila mandiny tena isika, manao zavatra amin'ny fahendrena isika. Mety nisy fahadisoana teo aloha, mety solafaka teo aloha, fa mila manarina izany androany, manangana izany androany, mila mandiny tena izaho sy ianao. Mba tsy hanome tsiny an'i Jesosy hoe izany le nanompo an'i Jesosy ana lany andro nefa ty very, ka nanome tsiny tahaka ny nanangany mandany Jeriko izy, mandany Jerosalema azafady.
sady mianamboatra izy sady miasa izy a no mitana fiadinany tanany ilany miasa sady miambina izy zany tsy matory. Ary raha tenenina koa zany le miambina hoe tsy matory dia iny ianao fa miaro tory amin'ny alina mivavaka foana mandraparay ny andro tonga ny ora fiasana dia atory ianao any ampiasana dia be desin'ny mpampiasa foana dia voaroka amin'ny asa dia leo ianao tsy dia hiasa fa hipetraka ao trano dia inona ny andoavanao hofantrano sy ny anina ho aninao. Dia raina Jesosy mila mandiny tena isika, manao zavatra amin'ny fahendrena isika. Mety nisy fahadisoana teo aloha, mety solafaka teo aloha, fa mila manarina izany androany, manangana izany androany, mila mandiny tena izao sy ianao. Mba tsy hanome tsiny an' Jesosy hoe zany le mba nanompo an' Jesosy ana lany andro nefa ty very, ka nanome tsiny tahaka n'inona tsisy famonjena tsony rehefa any amin'ny elo. Fa deny zao mampatsiahy any tenin'Andriamanitra, mampatsiahy ianao rahavavy sy anadahy, satria fantatry Jesosy ny momba antsika rehetrarehetra, na andinika ny fotsika izy na misy pentipentinao. Esory raha mbola misy fankalana, fitsikerana, fanamarina tena, fanandrata tena, fanambony tena, manambanimbany ny sasany, mitsikera ny sasany. Fa vokatry soratry ny soratra masina hoe esory aloha ny andro eo masonao, ny andro eo anoloanao, zay vao mitsara ny hafa ianao. Satria ny somby-kazo kely eny masony rahalanao hitanao, fa ny andro eo anoloanao tsy hitanao le poto be io dia midona amin'ny poto ianao rehefa avy eo. Fa hijery ny hafa, ny kilema ny hafa hitanao amin'ny zanak'Andriamanitra. Raha hitanao fa misy kilema ny hafa, hitanao misy kilema ny anadahinao sy ny rahavavinao, na ny mpitarikanao, na ny lideranao, na ny mpiara manompo miaraka aminao, mivavao azy, tsy anjaranao mitsikera azy, tsy anjaranao mitsara azy, fa mivavao azy ento ao amin'ny Jesosy. Fa tsy ianao indray na ratsy azy any ambadika any, efa kilema zany, voadiniky Jesosy zany, hitan'ny Jesosy daholo zany, zany mizavatra mila amboaritsika. Ary raha toetra tao aminao zany amboary zany androany, fa izany misakana ny famonjena tsy ho raisinao. Dia raina Jesosy, na ny famindranao na ny fieritreretanao eny fa na dia mbola tsy miloka amin'ny vavanao ara dia efa fantatry Jesosy zay ao anatin'ny fonao. Indrindra fa raha ianao ny mpanenjika ny mpitarika anao, ka andeha ianao hitondra le tenin'Andriamanitra nampianarina anao hoe ianao le tenin'Andriamanitra ty, ianao nampianatra ty, ianao tsy mampianatra an'ity, tsy fantatrao zay ady atrehana, fa mivavaha ho azy. Raha tena hoe mpianatra tsara, mpanara-dian'i Kristy ianao, aoka ifampivavaka isika, ifampitantana isika, fa izany ny lalana tsy maintsy izorantsika ahafahantsika makany an-danitra. Tsy izaho rery no any an-danitra, tsy ianao rery no any an-danitra, fa mila fampitantana isika. Ho adinina amiko sy aminao ny rany ireo izay nalatsakao, inona le fandatsahandra? Izay tafitohana noho ny aminao, noho ny amiko, mila ibebahako zany, ibebahanao zany, fa izany misakana ny famonjena tsy ho raisinao raha tonga ny andro atongavan'i Jesosy. Dia raina ny tompo. Eo amboriky ny mpanjaka faharoa toko faha 7:7 milaza ny soratra masina eo aminao hoe fa samy fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny voanao sy ny idiranao ary ny fahateziranao amiko. Fantatry Jesosy zany. Mipetraka ianao, fantatry Jesosy hoe inona ny antony hipetrahanao. Mipetraka ianao maninona, inona ny ataonao amin'io fipetrahanao io, iza no miara-mipetraka aminao, inona no ataonao eo. Fantatry Jesosy zany. Mandeha ianao mivoaka, hivoaka ho aiza ianao, inona ny ataonao any, anao inona, aiza ny alehan'ny tongotrao rehefa mandeha mivoaka, inona ny zavatra karakarainao any. Hitan'i Jesosy zany. Manao ny tsara ve ianao sa ho anao ny ratsy, ary ho any amin'izy ianao no mandeha mivoaka. Hitan'i Jesosy zany. Miditra ianao, aiza ny toerana idiranao, inona toerana idiranao, hipetrahanao io, idiranao io, amandika ny tongotrao io, aiza ho aiza io. Manome voninahitra an' Jesosy ve sa tsia? Hitan'i Jesosy zany. Ary tonga ny fotoana ny fahatezeranao amiko ozy Jesosy. Inona ny antony mahatezitra anao amin'Andriamanitra?
Ary mety miteny hoe za tsy mbola tezitra tamin'Andriamanitra. Inona ny antony mahatezitra anao amin'ny raha vavinao na ny anadanao? Fantatrao fa Jesosy ny ao anatiny ao misy fanahy masina io olona io. Inona ny antony fahatezeranao aminy? Ary efa nitantarainao amin'ny Jesosy ve izany hoe izao ny antony mahatezitra anao? Mieritreritra aho, mieritrereta ianao amin'izay fotoana izay. Sao dia diso toerana ny fahatezerako sy ny fahatezeranao amin'ilay olona anankiray sy zanak'Andriamanitra, ka tonga anao manohatra n'Andriamanitra noho izany, satria Jesosy ny ao anatiny ao. Dia miady amin'ny Jesosy ianao amin'izay fotoana izay. Dia Jesosy mihitsy no mitsangana mamaly ianao amin'izay fotoana izay. Sao dia ilaza manao hoe na misaviany ranona, tsisy fanosaviana aho fa Jesosy mihitsy no manitsy anao, ahatonga anao tonga saina, mba hahatonga anao andohaly ka hibebaka, mba efa fantatrao ve hoe inona ny antony fahatezeranao? Sa ianao mihitsy no fanafitohinanao an'izany olo izany, nefa tsy nandiny tena ianao fa avy aminao le fahadisoana. Dia raina Jesosy, izany rehetrarehetra izany dia misakana ny famonjena tsy ho azontsika, na dia efa eo ambaravarana ara. Satria mikatona ny varavaran'ny famonjena. Iza ny nanakatona azy? Tsy olo-kafa, ianao ihany. Koako andiny tena isika, tsy rairay avy raha vavy sy anadahy. Aoka isika andiny tena. Ao amin'ny bokin'ny Joba 1:3-4 milaza manao hoe moa tsy Andriamanitra va no mijery ny lalako ka manisa ny diako rehetra? Aoka ho fandinihan-tena no ataontsika lehibe indrindra, ho ataoko voalohany indrindra, ka hanetry tena ho mba ny tana maherin'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Fa tsy hanamary tena na dia efa nandray ny famonjena, fa mety ho very ny famonjena noho ny tsy fitaizana na ny tsy fitandrovana azy. Tadidio ary averen'ny vakina ao amin'ny bokin'ny Lioka 7:17-20 afaka averinao vakina eo dia saintsaina fa manana hevitra lehibe kokoa tiana hampitaina aminao Jesosy momba an'io. Mety tsy ho voalazako eto andrano satria fohy ny fotoanantsika, dia raina ny tompo. Ary aoka tena hivavaka ianao angataka amin'ny Jesosy, vakio ny baibolinao any amin'ny Salamo 5:1-7. Milaza ny soratra masina hoe tsara ho aho Jesosy ô, dinio aho Jehova ô, izaho toetra ny voako sy ny foko, izany ny tokony ataoko sy ianao. Manoloana an' Jesosy, andinika ny tenako, andinika ny tenanao ianao. Ary raha mahita kilema amin'ny hafa, aoka hivavaka ho azony amin'izany. Jesosy ny hanafaka azy, Jesosy hanangana azy, Jesosy hanamboatra azy, ka hitahiry azy, hanatratra ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay, mba tsy ho very ny famonjena izay niraisitsika raha vavy sy anadahy. Ary aoka azoto anamasy tena mandrakarivo, satria raha olona tsy mahay manolo tena, tsy mahay manetry tena ianao, dia tsy ho masina mihitsy, tsy hanana fahamasinana. Fa mety hiteny amin'ny vava fotsiny ianao efa nandray fanahy masina dia masina zay, fa tsy masina akory ianao eo anatrehan'i Jesosy. Satria ao amin'ny Hebreo 4:7 milaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy zavatra ary na inona tsy miseho eo anatrehany, fa mihanjahanja sy ahariary zany. Tsy novakiko rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra satria tsy ampy ny fotoanantsika, fa afaka mamaky ianao. Fa miariary sy mihanjahanja eo anatrehany Jesosy izaho sy ianao. Ninona afenina na anatin'ny fonao any, na ny programanao isaky ny fotoana mivoaka sy miditra ny tranonao, na ny toeram-piasanao, na iza ny toerana alehanao, manome voninahitra an' Jesosy fesatsia. Tadidio, fa naizanaiza toerana misy anao dia misy anjely roa manaraka anao, anjelin'Andriamanitra sy ny anjelin'ny devoly. Ny anjelin'ny devoly dia manoratra isan'andro ny fahadisoana izay ataonao rehetra hiampangany ianao, satria izy lehibe mpanga foana isan'andro. Dia firy amin'izany no efa nibebahanao,
mba ho fafan'ilay anjelin'Andriamanitra hoe efa nibebahany ty, efa nibebahany ty, efa voafafa ty, voafafa amin'ny ran'i Jesosy, voafafa amin'ny ran'i Jesosy. Vitanao ve zany isan'andro? Sa nampitombo ny fahotana tao anatinao ianao dia nitsikera isan'andro ka ianao indray ny lasa mpitsara ny hafa isan'andro. Tadidio fahatombotra ny andro ary tsy fantatra na ny orana ny fotoana fa ny vanim-potoana no efa fatapatatra hoe efa akaiky ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny raon'lanitra ary efa andalana izy. Teo anisan'ny ovonjena ve ianao raha vavy sy anadahy? Sany tokony fanontaniana hipetraka kao ka andiny tena isika anamboatra indray, anangana indray izay efa rava, miverena ny fitiavana voalohany. Tilazao amin'i Jesosy io teny hoe tsara ho aho Jehova ô, diniono aho Jehova ô, izaho toetra ny voako sy ny foko ary ario ao amin'i Jesosy. Aza ny hafa ny hitrikidriana fa ny tenanao voalohany indrindra. Na dia tory filazantsara tahaka n'inona ary ianao araka ny voalazan'ny Paoly any amin'ny soratra masina any amin'ny filazantsara ny soratany. Fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho ka ho lavina kosa. Aoka hipetraka amiko sy aminao izany teny izany. Karakarao no avinao, karakarao no mandrakisainao, karakarao ny famonjena izay nomeny Jesosy ianao. Tsy midika izay mipetra-potsiny ianao satria mikarakara ny famonjenao dia tsy hiasa. Teraina Jesosy, mbola manana zavatra maro lazaina aminao aho, raha vavy sy anadahy. Nefa tsy ary voalazako eto androany, vao avy ny fotoana izay hanomezan'i Jesosy antsika fotoana. Ampitako aminao izany hafatra izany. Aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny fitiavana voalohany ianao amin'izao fotoana izao. Mbola miorina ve ianao? Mbola ao anatin'ny fahafenoan'ny fanahy masina ve ianao raha tonga Jesosy izao? Hiakatra hitsenan'i Jesosy ve ianao vaina andramim-pimaso sa hitambesatra aminao ireo fahotana betsaka? Ka ho lany andro ianao fanomponan'i Jesosy. Tena mbola misy ny fotoana raha hoe atao hoe anio. Amboary izay mila fanamboaranao ny fiainanao amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo. Teraina Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Tompo reriany no fahako ny zarany izany dia makasitraka anao naharitra ny ainao hatramin'ny farany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Aoka hivavaka isika Jesosy io, misaotra anao izany no izany teny fo izany Jesosy io. Aoka ianao fanahy masina no ameno izay banga rehetra izay tsy voalazako eto androany ka hanamboatra sy ameno izay rehetra ilainay. Mila fanamboarana izay Jesosy. Mpianaro izahay manetry tena, mahaizanay mikarakara ny famonjena izay nomenao anay ahafahanay manatratra ny tanjona teny fiainana mandrakizay. Mila anao izay fanahy masina. Ko ankehitriny Tompo rakofo amin'ny ranao masina izahay tsirairay avy izay mandreza ho teninao izao mba tsisy ho very izany teny izany. Fa tena hoe hitoetra hamaka ao anatinay ka tena hanana hiasa amin'ny fomba mahagaga hanavao anay hiverenanay ny fitiavana voalohany. Misaotra anao Jesosy io, voninahitra ao anao reriany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay Andriamanitra velona tokana sady marina no hifafanay. Amen.